Isabelle Delattre maseho ny vondrona Europeanna nangatany fanjakana malagasy sosoloana. Candidat député Firesakina natolotra androany ny anovakina karatra Menabe analamanga ary manjakandriny. Fanaovana politika lasa fitadiavam-bola hoy ny Monseigneur Tsalazana. Alakamisy faha-efatra volana Aprily taona 2024 miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS ary manasanao ampanajana sy ampitiavana tomboko lahy sy tomboko vavy iaraka aminay hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra dia ny vaovao politika trano anomboantsika ny fampahalalam-baovao miankina amin'ny fifidiana izay solombavam-bahoaka no anovana sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy sy ny famoretana mitranga eto amin'ny firenena amin'izao hoy ny filoha Marc Ravalomanana natao amin'ny renivohitry ny faritra Vakina Karatra mitaky asa nefa ny fanatanterahana izany ary ny firaisankina ihany no ahafahana manova ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao hoy hatrany filoha Marc Ravalomanana. Any toerana moa i Germaine Menjanary sy Tahiriaina mitatra izay vaovao izay. Mbola averiko sy amafisiko atrany fa tsy mananjo tsy olany ianareo kandidat atolotry ny vovonana firaisankina. Hoy ny filoha-mpiara-mitantana ity vovonana ity Marc Ravalomanana teto Vakina Karatra androany. Adidy goavana hoy izy no miandry antsika dia ny fanavotana ny vahoaka malagasy sy ny firenena izay latsaka tanteraka ao anatin'ny fahampotena maro lafy ankehitriny. Ya raha mahita ihany koa ny jadona sy ny fanaparam-pahefana mitranga eto ka tsy vita ny kabary ambony latabatra izany fa mitaky asa. Mila mampiseho firaisankina ny rehetra fa anovany zava-misy ankehitriny ny fahazahoana ny maronisa iny anivony anteny meram-pirenena hoy ny fanazavany. Satria dia tena mafy mahazo atsika, mafy mahazo ny voaka malagasy. Rehefa mitodika amin'ny marina antsika ka manao an'izy ampanetretena dia tsy manao tsinotsinona ny fomangorangoraka Andriamanitra fa mieno atsika. Koa hoe miaraba atsika rehetra, miaraba manokana anareo voafidy ato amin'ny faritra Vakina Karatra, faritra Analamanga, faritry Menabe zay tonga teto. Ianareo natolotra androany dia misalotra ny anarana hoe firaisankina. Zay zany azadiny zay firaisankina. Noho izany tsy reto kandidat reto ihany no hiasa fa isika rehetra miasa miaraka aminy. Zay ny firaisankina. Mba ho azonareo tsara iny izany firaisankina miray tsika rehetra amin'ny asa izay atao ary asa masina ataotsika ombantsika mandrakindray koa Andriamanitra. Zava-dehibe hoy ty andro androany ity, fotoan-dehibe mihitsy izy ity. Satria fifidianana ankina ny hoavin'ny firenena no omantsika. Hoavin'ny firenena mihitsy koa lehibe ny fanantenana napetraka ny vahoaka rehetra, ny vahoaka malagasy rehetra aminareo. Mba hanarenana ty firenena malalantsika ity. Mafy loatra ny fahoriana mahazo ny mpiray tandrazana amintsika ary tena efa potika tanteraka ny firenentsika. Potika na ny lalana, potika na ny toe-tsaina. Milaza anareo zany misy andraikitra lehibe mipetraka aminareo. Miandry atsika amin'ny vahoaka, manantena atsika amin'ny vahoaka. Ratsorina ny marina, atenti ny marina, tsy manana zo tsy ho lany mihitsy ianareo kandidat reo. Tsy manana. Ary za koa tsy te tsara velatsy. Fa matoa misy zay misy antony eo. Noho izany tokony mafankaty aloha tsika, tokony miavana aloha tsika. Tsy maintsy miaingy amin'izay zay vao afaka miasa miaraka. Tsy zavatra tsy vitany zay tsy fampiresahana. Marina fa olombelona tsika, mety tsy lafaka, mety ho diso. Dia anjaranareo mandamina sy mandrindra any amin'ireny fiarahamonina ireny. Fa ny zavatra tanjona naka ombona atsika dia anarina n'ity firenena ity. Koa aminareo hoe tsy manana zo mihitsy nareo. Tsy ho lany. Raha misy azonay atao anampinanao manampy zay. Zay matahotra fa tena vonina ny anampy amin'izany rehetrarehetra zany zay. Fa ianareo koa nefany. Ianareo koa nefany dia tsy maintsy miezaka mandrakariva ampivondrona ny mpiara-mitolona rehetra. Ireo tia tandrazana rehetra tsy isika ireo ihany natao hoe mirahina fa be da be ireo société civile rehefa mpiara-mompirenena zany. Be da be ireo fikambanana mpanao politika na olon-tsotra te hiditra ao anatintsika. Tianatevina andarana antsika. Noho izany tsy azo manidy varavarana mihitsy ianareo. Ataovy ara azy azonareo atao rehetrarehetra.
tsy maintsy manao zay azo atao rehetra ianareo a mba andrombahantsika ny fandresena mino sy manantena ny tenako fa tsy andrarakilomendo mihitsy ianareo a ka tsy andisy fanantenana ny voaka malagasy tsy andisy fanantenana ny antoko tsirary aby ary tsy andisy fanantenana ny firaisakiny ato am'le vondrona iraisan'ny reo antoko politika zay manolotra anareo eto a dia miseho mampiseho mivoaka fotsiny reo voaka mihainao atsika reo a manantena zavatra izy ireo tsy maintsy miomana sy vonina ary sa hiatika ny fividianana isika tsy maintsy vonina zay misy dikany zay hoe vonina zay satria tsy petrapetraka fotsiny reo ny ratsy tsy mba kely lalana tsy maintsy vonina de sa hiatika ny fividianana ary izany indrindra no ionantsika eto raha misy koa toerana eto Madagasikara manana ny lazany vakina karatra voalohany eto mpamboly sy mitiopy eto mpamokatra rehetrarehetra eto norinasa tsisy eto de hoy aminareo hoe tsy maintsy ataotsika zany a zay toromarika rehetra sy fiomanana omenanareo miainga amin'ireo kandida ny tolona izao hoy hatrany ny filomarika Ravalomanana andraikitra mankadiro no apetraka ka mitaky finiavana amin'ny lafiny rehetra izany hoy hatrany ny fanazavany efa ny safidy ny araka sy hosolotenany maro ianareo dia mino aho fa olokendry malala ny tokony ataonareo ary arabaina manokana am'izany nalany anareo zany tsy maintsy atsona aloha ny fivorin'ny antoko politika rehetra mikambana anatin'ny vondrona firaisakiny mba hahafahanareo tsara solidera tsara tsy manilikilika mifanazava présentenareo reo manolotra hoe zany candidat zany a voatendry tiany mandat official zay tokony ataonareo faharoa fampahafantarana an'le candidat hoy aho hoe candidat mitondra ny anarana firaisakiny ianareo ka tokony ahay tsara ny asa iaraka am'ireo toko rehetra misy ao anatiny de ny firaisakiny reto aby ny tim prositely SVM tsara tafina ary ny APM tsy maintsy mahay miresaka hoy aminareo a misokatra amin'ny afy ianareo amin'ny olotsotra tsy azo atao ninina mihitsy raha tsy vita mpavilatsinainy a mandahanareo zavatra fandrika nataondrareo mihitsy keny anaovana io tsy atakaran'ny olona tena mampalelo mihitsy mahita an'ireo mpanao politika mahay a azo antoka tena crédible tsara fa tena nasiny an'io a mba hahafahana manaka an'irendrolonre tsy hiditra fa isika nefa vonina hiatrika an'izany vonina hiatrika am'izany tsika mataronyreo mijoroana reo a satria rehetsy anao zay ampitahotra anareo anao zay terrorisena anareo anao zay intimidation rehetra tsy matahotra an'izany tsika raha ilaina koa ny zavatra vonina am'izany nareo tsy maintsy asehonareo mihitsy hoe mitraky zay zao voniny zay zao mandresy zay satria voavy nankalarazany paky zay jesosy nandresy ny fahafatesana tsy matahotra mihitsy zay fa voniny zay zao aseovy zay hoe mitraky nareo misy anakivikady ahoana ho aiza nefa nareo hitanareo nantananay rehefa avy eo e anaovan'ity firenena potipotehany olona ty tsika fa za te hitanareo miasa te hitanareo tena resy lahatra mihitsy hoe tena atao zay ampandresena satria nareo tsy manana zo tsy lany mihitsy nakely ara tsy manana zo nareo tsy maintsy lany nareo ho any antokotiko Madagasikara manokana dia nanamafy ny filomarika Ravalomanana fa izay candidat officialy atolotry ny firaisankina iandry no toanana manerana any Madagasikara miantso koa ireo mpikatroka eo anivon'ireo antoko efatra hafa izay mivondrona ao amin'ny firaisankina ihany koa ny tenany mba tena aneo firaisankina anatratrarana ny tanjony mila miasa isika ary miasa miaraka raha te hiala amin'izao fahoriana izao hoy hatrany ny filomarika Ravalomanana Fanotsofindrano sy nampahafantarana Androany tao Antsirabe ireo candidat nivondrona firaisankina ho an'ny faritany Vakinakaratra. Ankoatriny any faritra Vakinakaratra moa dia nampahafantarana Androany ihany koa ny any distrika An'Andriamasina, Manjakandriana, Atsimondrano sy Ambohidratrimo ary ny avy amin'ny boriboritany fahaenina ho an'Antananarivo renivohitra. Germaine Menjanary sy Taiziniana Atrany. Teto Antsirabe no nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny taratasy fanendrena maha candidat ny firaisankina ho an'ny faritra Vakinakaratra, Menabe ary ny ampahany ho an'ny Analamanga. Ny distrika ny Antsirabe voalohany izay misy an'Andriamatoa Jean-François Michel candidat miaraka amin'ny monsieur Michel teo dia Ramalason Olga Volnorina.
zay manantena podro zany a ny vahoaka ny Vakinankaratra ao amin'ny district ny Antsirabe faharoa randriana tenaina Olivier Anthony José ary ny candidat miaraka aminy amin'izany dia Rakotoarimanana Jean-Claude ao amin'ny districtny Betafo Andriamatoa Randriataina Malala Livasoa Moratiavina districtny Mandoto Andriamatoa Andriambovonjy Nantenaina ao amin'ny districtny Faratsio Ramilson Andriamampiona Nomenjanahary mbola ato anatin'ny districtny Vakinankaratra ihany tsika ao amin'ny districtny Antanifotsy Rafidy Manantso Narson satria moa ianareo fa manantena podro dia arosotsika eto ihany koa ny candidat faharoa ao amin'ny districtny Antanifotsy Randria Mampianina Ramilson ny ao amin'ny districtny Ambatolampy Andriamatoa Randrianjanahary Soloniaina Olivier ny candidat faharoa dia Rakoto Mandimandrerbe Mamsoa lay deuxième liste ny Betafo koa zany efa tao ihany a Razafiny Rakoto William Jean José ny avy any amin'ny Faritry Menabe zay solony tena ny candidat ao miandro vazo Rakotoniaina Lova Adrien Marie zay ny avy any amin'ny Faritry Menabe tonga manotra antsika eto satria mifanodivindrina ny Vakinankaratra sy Menabe eto ihany koa dia tonga mavitrika avy any Antananarivo ireo candidat avy any amin'ny faritany Antananarivo na ny ao amin'ny Analamanga izay atolotra eto ihany koa ao amin'ny boriboritany fahaenina Andriamampandry Tojosoa Manampy tonga eto ihany koa ny avy eo amin'ny districtny Ambohidratrimo Rabenirina Maminiaina Solondraibe zay mivoaka babany avokoa reto a sy resy lahatra amin'izany ihany koa mbola tonga eto ihany koa ny avy eo amin'ny districtny Arivomamo Rakotondrato Edmond Martin George Dokotera Ramalandona Noely Lalaina Antarso ao amin'ny districtny Andramasina ao anatin'ny districtna Tsimondrano raha Nanivo Vanginirina Bertine dia ao amin'ny districtny Manjakandriana Rakotoarisoa Faniry Alban Ankazobe Pasteur Mamitina avy Ankazobe ny mpitandrina niaraka tamin'ireo filohanany toko mivondrona ao anatin'ny firaisan-kina no nitsodrano ireto candidat natolotra androany ireto miakina aminareo ary tena kinina aminareo ny fanavotana nyity firenena ity tsy hoe nareo rery ihany fa sika menakavy fa saingy kosa manana ty dia manandraikitra miavaka ianareo raha izoarany tsodrano hitanareo ny tomboka iaro anareo ampamirapirira nytavina amin'ireo ny tomboka hiantra anareo anandrana nytavina amin'ireo ny tomboka aminareo fiadanana mandehana amin'izao herinareo izao manana fahendrena homba anareo any ny tompo
amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Mila mifoha amin'ny torimasina malagasy hoy Rivo Rakotovao androany nandritra ny fampahafantarana ireo kandida ny vondrona firaisan-kina tany Antsirabe. Tsy depute mpanangatanana fotsiny no ilaina fa solombam-bahoaka tena nisy ny fitondram-panjakana ohatra ny fanazavany. Datim-baovao ny Germain no menjanary sy Taiziniana Atrany. Asa no miandrenao kandida atolotry ny firaisan-kina hoy ny filohan'ny antoko HSVM Rivo Rakotovao nanoloana ireto kandida atolotry ny firaisan-kina ho an'ny faritra Vakinankaratra, Menabe, Analamanga ary Manjakandriana. Mazava ny tanjony dia tsy maintsy ahazahoana député maro anisa manerana any Madagasikara. Mila mijoro isika rehetra amin'izao zava-misy izao ka tsy tokony atoritory. Ary ny tolomantsika fa anatin'ny fotoana maritra dia ny tombontsoan'ny firenentsika. Tombontsoan'ny firenentsika aloha vao ny tombontsoan'ny atokontsika vao ny tombontsoan'ny tsirairay avy. Fa raha tombontsoan'ny député ny mampaolombelona azy ny alefany aloha dia anakana ny hafa tsy araka amin'izy. Tsy mora ny tao anatin'izay roa volana izay ny fifampandiniana, ny fandeferana mba azahoantsika ho tonga amin'izao fotoana izao. Ny fametrahana ao anatin'ny vondron'ny firaisan-kina an'ireo kandida eritreretina. Famifondro vonona ao anatin'izany fitiavan-tanindrazana izany. Zay aloha ny lehibe indrindra. Ary rehefa zay no izy dia tsy maintsy mijery hoe iza ary zany no metimety kokoa. Tsy izy rery akory ao anatin'ny fiarahamonina zay ny ainan'io. Fa iza moa zany le olona atolotry le antoko. Satria atolotry ny antoko ianareo ao anatin'ilay vondrotra firaisan-kina. Dia miady hevitra ao firaisan-kina hoe ahoana tokoa moa zany io. Matondra an'izay FDB zay ve olona io. Ao anatin'izay firaisan-kina ara-po ara-tsaina ara-pitiavana zay ve io olona io. Tsongaina atao anatin'ny maro anareo. Betsaka koa mety mitovy amintsika, mitovy aminareo, nefa tsy maintsy misy ny safidy. Ary safidy malalaka io no entiny tao anatin'ny firaisan-kina mba ahafahantsika mampiseho. Dia ny sady dia ny zao, fa tsy olona anatin'ny faniliklihana isika. Tsy olona anatin'ny avoaka raha misy pasitsika. Satria tsika zao tia fanoerana. Dia mbola ady ny miady atsika, ady ara-demokratika. Tsy ny safidy ny eritreritrytsika fa ny safidy tao anatin'ny tolona tsy manapotika firenena akory. Ary zany mahatonga antsika ny hevitra fa fitohizan'ny tolona ny fandatsahantsika n'ireo kandida hiatrika ny député sy ny fifidianana manokana manaraka any aoriana any. Zay ny lalana safidintsika. Mety misy lalana hafa any, mety misy olona kivy any hoe fa maninona ny anao an'izany fa maninona ny tsy niova akory ny ACS ny CENI manao sady ianareo. Anao inona zany? Andoro-trano, amono olona. Fa nifidy isika fa ao isika manana fanantenana ahafahantsika hitondra ny anjara-birikitsika ialany zao firenentsika zao ao anatin'izao fadiran'ovana, fahantrana, sy fandripalemana ray manontolo zao. Koa tsy maintsy isika zany mampiseho any malagasy ray manontolo. Olona fakafantatra daholo tsika. Nisy ny teo foana, misy mba ohatra ny manao salegreny dia mivadibadika kely tany fa tonga ihany. Arabainy zany, tsy maninona zany. Zay ny natonga leo vondro firaisan-kina. Aza lany andro mitoditodika ny ariana any, ny ary aloha. C'est notre avenir qui est en jeu. C'est l'avenir du pays qui est en jeu. Koa dia anjaratsika reo olona. Manana reziky lehibe nareo. Voatendry isorotenany vondrony firaisan-kina. Raha isy ho tanjaka sy hery zany. Ampiseho io fa za menamenatra amin'izany isika. Fa tanjaka lehibe io. Satria ny tanjosika dia fandresena. Ary tsy maintsy mandresa ny firaisan-kina tokolasy tokobato. Tsy adidy fotsiny fa andraikitra apetraky ny malagasy no zakain'ireo kandida atolotry ny firaisan-kina. Tsy solombavam-bahoaka ho mpanangatanana fotsiny fa solombavam-bahoaka tena saha anitsy ny fitondrana no ilaina ka antony fifantenana mafonja sy fisafidianana izay natao ho hiatrany ny fanazavana.
raha tsy hijoro isika hanavitra ny firenena dia tsy ahitsony izay afatrany Madagasikara. Ho kosa ny mpitondra teny ny vondrona firaisan-kina miantso ny malagasy rehetra ny tenany mba hijoro sy iray tanjona amin'ny ity vondrona toko politika ity. Germaine Menjanary sy Taiziniaina Atrany. Potika ny firenena manjaka ny didy zadona, potika toy ny lalana rehetra eto Madagasikara ny sosialim-bahoaka. Ankoatr'ireo mitanila ny fampiaran-dalàna. Izany no misy eto amin'ny firenena ankehitriny ka antony hijoroany ny vondrona firaisan-kina hoy ny mpitondra teny Baraina Auguste. Ho an'izay mahatsiaro mijaly sy fadiranovana ankehitriny dia tsy tokony iroaroasaina anohana sy ara-dalana amin'ny firaisan-kina hoy ny fanazavana. Mafy le antso zay atao zao raha opérateur économique anao ilasaka amin'ny firaisan-kina dia anaovana redressement fiscal. Raha fonctionnaire dia menacegny ampitahoriny hoe affectenay anareo nefa anareo zao dia tena nizoro. Izany dia fa taraky sahady fa hanagny député tena mizoro ansikany ao amin'ny assemblée nationale fa sy le député hoe fa sy le député manao an'izany misaotra monsieur le ministre nahazo an'izao zahay ino mo misaoranareo anazy io ohatry n'le hoe maka vola me guichet automatique avoakiny latagny vola misaoranao nefa volanao ihany ange io mba mangataka haizalaza agnano an'io anareo eny fa raha mahazo majorité sika na asika ny gouvernement azy isaoragny ny gouvernement andraikitry n'io. Référendum ty izagny pour an'izao mbola manohana an'izao fazakagny fitondragny zao izagny manohitra an'izao fazakagny zao zay manohitra rehetrarehetra sy fala amin'ny délestage sy fala am'le lalagny rasy vao tonga teo vao maraigny teo tonga RN7 io mandeha megnavaratra ry anao ao entre ny ambositra ambositry Ambohimasoa io manandona io simba daholo solany latoragneto daholo iny zavatra azy mahazo asika zao leo an'izay nareo miraha ty amin'ny firaisan-kina ty io moa defa manao ataony ny HCC igny zao fangalagnany déchéance ny madame Christine Razanamasoa igny dia sy maintsy miady asika sy maintsy miady mafamio zavatra io asika dia tsara fantana ary azo antoka fa hitsinjo ny fiainam-bahoaka ireo candidat atolotry ny firaisan-kina dia peut-être tsy voavidy voly ireo ho hiatrany ny fanazavany tsara ny manamarika fa tonga maro ny vahoaka ny vakina ankaratra niaditra ka ity fotoanandroany ity teto Antsirabe. Fa tamin'ny alalan'ny fampioviavana moa no nanokafana ny fotoan-dehibe tany Antsirabe ho an'ny vondrona firaisan-kina ho amin'ny androany. Mila kristiana mijoro sy mandray andraikitra manoloana izao fahalavony firenena izao. Nitodika manokana tany amin'ny vahoaka malagasy ny afatra nataony mpitandrina nandritra ny toro-teny tamin'ity fanompoam-pivavahana natao tany Antsirabe ity. Raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenana. Io no andiny tsoratra masina nakana afatra nandritra ny fanolorana ireo candidat ny vovonana firaisan-kina teto Antsirabe. Nisedra zavatsarotra ny zanak'Israely saingy tao anatin'ny fangiry firina no nampiseho ny voninahiny Andriamanitra. Efa nisy ny mpanapatra fahefana, efa nisy ny mpanjanaka sy mpanao didiko fe lehibe tamin'izany saingy rehefa Andriamanitra no mamarana izany dia tsy misy mahasakana hoy ny lesona ny tsoaina tamin'io teny io. Ka isika koa zao sarotra ny zavatra tsy atsika satria ny fahavalon'ny fahamarinana dia manao rahantsika malala fa mangala bato izy manosom-potaka izy mandainga izy managadra izy mangala bola izy zany ny zavatra iainana eto tsy misy miafina izany afenina amin'ny alalan'ireo fomba maro samihafa izany fa tsisy azo ofenina eo anatrehan'Andriamanitra ary fantatr'Andriamanitra zany hoe mpitondra eo ana mpitondra amin'ny zavatra tsy mendrika zany mpitondra izany raha malala zany fa ny mpangalatra koa noho ny anoanana zao no ny giadra noho ny mpangalatra amina miliara zay volam-bahoaka zany ny tsy fahamarinana iainan'ny firenena. Ny eo amin'ny ekipan'ny fitondrana rehefa mandeha ny zavatra zay ataona mangalatra na manao inona dia afaka foana fa ny olona zay matin'ny anoanana mijaly amin'ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra mifandripalemana amin'ny zavatra rehetra zay mampijaly azy ka raha mitady fahafahana dia mandeha ny fampirorona sy ny fampigadrana fanagadrana izany rehetrarehetra zany
endrika ilay efa niainan'Israely tamin'izany fotoana zany nefa tonga Jehova ary tamin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny sain'olombelona ny fahatongavan'i Jehova dia aza mieritreritra hoe tsy miheno izy sanatria fa tena manana ny programany izy ary ny programany dia miainga amin'ny hetsika izay ataontsika zanak'olombelona tsika izay nomeny fahefana tsika ilay endrika Andriamanitra vatana saina fanahy tsika ny tsy maintsy omen'Andriamanitra an'izany fanamarinana ny lalana tokony alehantsika zany. Amin'ny teny frantsay izy mbola mazava kokoa fa teny gasy ohatrany somary mandamina. Amin'ny teny frantsay izy tena amin'ny teny mazava oui il y a un avenir. Zay ny amin'ny teny frantsay. Oui il y a un avenir et ton espérance ne sera point retranchée. Malaza azy kokoa le teny frantsay. Tena misy avenir, misy zavatra tena omen'Andriamanitra eo. Tsy maintsy mizatra omen'Andriamanitra eo satria tsy mba mitady dretra izy. Soviny tsy mba milaldalovana fa mandre. Tanany tsy mba foifa lava. Fa avelany anao izay daniny kibony ratsy fa rehefa tonga ny andro anankiray izay tsy ampoziny. Ary rehefa tonga izy zao efa ho avy izy zao satria ndreto isika. Ndreto isika hiaraka ampijoro ny fahamarinana. Ndreto isika hiaraka hifanolo-tanana hitaka izany fahamarinana izany. Anakina amin'Andriamanitra ny fitakiana izany fa tsy mety ary tsy mety intsony ny fanginana eo anatrehany zavatra tsy mety fa miantso an'Andriamanitra isan'andro isika. Mila ny finoantsika rehetra i Madagasikara ankehitriny finoana arahina sakoa anefa fa adosoana eo anatrehan'Andriamanitra ny fahanginana manoloana ny fanjakany ratsy ho hiatrany ny fanazavana. Dia iny vaovao ihany koa moa ny anakatonantsika tanteraka ireo vaovao avy any Antsirabe ary idirantsika amin'ny lafim-baovao hafa kosa indray. Taorian'ny tsikera mivaivay natao ny vondrona Eoropeana momba ny fitantana tsy mahomby eto amin'ny firenena sy mahakasika ny lalàna mahakasika ny famosirana dia nangatany fanjakana Rajoelina ny hanesorana mahasovo ny vondrona Eoropeana eto Madagasikara. Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana Martsa io fangatana io raha ny lahatsoratra navoaka ny gazety vahiny Africa Intelligence. Fanededina Tony Asin'Andriamalala sy Manu Randriamalala. Araka lahatsoratra an-gazety navoaka ny Africa Intelligence dia nangataka tamin'ny vondrona Eoropeana ny alona ny masovony eto Madagasikara Isabelle Delattre ny fanjakana malagasy. Ny ministry ny rambahiny malagasy nanoratra tamin'ny Bruxelles ny fiandohan'ny volana Martsa lasa teo ny fangatana fanesorana an Isabelle Delattre. Zavatra maromaro no manahirana ny fanjakana aminy raha ny vaovao navoaka ny Africa Intelligence ihany. Teo ohatra ny filazan'ny Isabelle Delattre ny tsy fanaraka amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona ny lalàna famaizana ireo mpanolana dia ny famosirana. Nitsikera ny fomba fiasan'ny fanjakana malagasy momba ny fikojakojana ny lalàna ihany sy ny fitantanam-bola tsy mazava Isabelle Delattre raha niresaka tamin'ny mpanao gazety ny 12 febroary lasa teo. Mangany fotsiny ny fanentanany ny tokony ampiarana ireo tsoakevitra anatsarana ny zotram-pifidianana izay novolavolainy ireo mpanara-maso ny fifidianana tamin'ny taona 2024 izay tsy nampiariny Madagasikara mandraikandroany. Sationa ny amin'ireo antony nangatahany fanjakana malagasy ny hanesorana an Isabelle Delattre hiala eto Madagasikara ireo. Raha ekeny Bruxelles io fangatahany fanjakana malagasy io dia any amin'ny volana Novambra anoany no tonga ny sony Isabelle Delattre ho ny Africa Intelligence. No mafisiny Gérard André Mirovason, sekretera general ny fiadidiany Republika teo aloha ihany koa izany. Ny fitsipifezana amin'ny fey azy no anton'izany ho izy. Fa mino aho, ny finoko zany. Io ambassadeur io satria mbola échange de correspondance moa zao ny misy amin'ny procédure fanalana anazy. Dia mety teny ny Européenne oka ny vahoaka malagasy nataosika ambony zavatra indrindra dia samy manao ny procédure eto aloha isika idébloquena ny fonds d'urgence nampiasika ny vahoaka malagasy de toute manière ho avy ihany ny mois de juillet sy août andeha vakansa ihany io ambassadeur io de mois de septembre nareo menay ambassadeur vaovao fa mihina fa sisy klasy io. Raha nitatitra ny filan-kevitra minisitra Omaly mbola nangataka vola ho fanampiana avy amin'ny vondrona Eoropeana amin'ny alalan'ny banky BI isika anamboarana ny tetezana ifasy any amin'ny lalam-pirenena fahenina noho ny rivodozaka mane. Ny magaga hoy Gérard André Mirovason
dia sady roahana no angataham-bola ny masovoany ny vondrona eropeanina eto Madagasikara. Ino zavatra anankitelo inendrika sany. Ny anakay ny castration, ny faharoa de ny fer na ny entretien routier, de ny fahatelo ny fuite des capitaux. Zavatra anankitelo inendrika sany. Mana fa sy mahatatsika zao fitondrana zao. Rehefa na sy mahatatsika ianao zavatra marina ihany nous n'avons pas les moyens de notre diplomatie araka volazako anao zany. Mois de amina somaina koa ve le rano maintina noatanao le taratasy mialy ianao efa mankataka vola aminy ianao. Nous n'avons pas les moyens de notre diplomatie any am'izao fotoana zao e. De mihina fa isy fanamboarana ihany io mino somana tena fa ny Union européenne iteny amin'ny fanjakana malagasy eo ampandiniana ny fangatahanareo zahay fa ny mahamoaika anay am'izao fotoana zao de ny vahoaka malagasy zay ory noho ny cyclone farany teo io no novozesika avy teo sika miditra amin'ny diplomatie. No mafisin'ny Radio France Internationale androany moa ny nanekeny ny vondrona eropeanina ny fangatahany fanjakana malagasy ny amin'ny fanesorana an Isabelle Delattre ka ny volana Jolay na ny Aogositra anoany no andao a Madagasikara ny tenany. Ny fanomanana ireo pitsopitsony arataratasy sisa no andrasana. Mbola tsy fantatra kosa izay solo azy satria mila fotoana ny fiantsona tolotrasa avy amin'ny vondrona eropeanina. Ratsaivina dia ny volana septambra 2024 no tonga teto amintsika ity Masovoa ity. Zary fomba fanao eto amintsika tatoato ny faniliana ireo rehetra manakihana na tsy mitovy jery amin'ireo mpitondra na dia olona manana ny toerany aza na vaongana amin'ny toerany na sokajiana fa marary saina ireo samy laza ny marina na tsy zavatra tsy mety. Tsy ny malagasy ihany araka izao fa hatramin'ireo vahiny izay heverin'ny fanjakana fa manelingelina azy dia hiara-ny atsonjay avokoa. Fa mampametra-panontaniana ny fizotry ny fialam-pirenena ankehitriny, indrindra ny fahabangan-toeran'ny filohan'ny antemeram-pirenena hoy ny mpanaraka ny raharaham-pirenena Gérard Andrialemiro-Vassan. Herinandro mantsy izay no tsy nisy lohany intsony ity androm-panjakana faharoa eto Madagasikara ity, kanefa fiainam-pirenena no resaka eto hoy ny fanazavany raha ny resaka tamin'ny mpanao gazety Nzava-Andriamaefa sy mbola avatsara. Herinandro aty aoriana nesorana ny Kristina Razanamasoa tsy ho filohan'ny antemeram-pirenena intsony. Banga tsy misy mpanolo ny toerany ary tsy anrenesa-peo mikasika ny mety ho fanapa-kevitra ho raisy ny fanjakana manoloana ny fahabangan-toeran'ny filohan'ny antemeram-pirenena. Raha ny tetiandro anefa hiatrika ny fivoriana ara-potoana ny eny Tsimbazaza amin'ny volana meo avy izao. Lafin-javatra maro no tsy maintsy hodinian'ireo solombavambahoaka fa indrindra ny mikasika ny teti-bolam-panjakana 2024 izay NDB mampiodana ny fiainam-pirenena. Mety hifanitsaka amin'ny fivorian'ny antemeram-pirenena nefa ny tetiandro hanatanteraina ny fampelezan-kevitra ao amin'ny fifidianana solombavambahoaka izay ho ataony 2020 meo avy izao. Toedra ray izay mampametra-panontaniana ihany hoy ny mpanaraka ny raharaham-pirenena Gérard Andrialemiro-Vassan. Ny vice-président ve ny araka ny tatanana raha mandra-pahatonga ny fivoriana manaraka. Rehefa tonga ny fivoriana manaraka andeha hifidy filoha vaovao ve sa ny zokiola nitarika ny fivoriana. Izay zany fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao nefa ny mandany député Rasika Malala fa tapitra amin'ny 29 mai ary mandritra ny fivoriana mois de mai angamba sy dia misy zavatra firotapahana satria zay député mbola ilasaka dia lasa mamozy ny circonscription daholy hanao propagande. Nefa koa io fivoriana faharoa voalohany député io ino fanaovana ny loi de finances rectificative. Dia zay rehetrarehetra zay zany mametra-panontaniana ihany hoe ahoana zany nanaovana an'izany rehetrarehetra. Na intsy Gérard Andrialemiro-Vassan fa tsy misy demokrasia eto Madagasikara. Akoatra ny fanampenam-bava ireo olom-pirenena mahasamy teny sy milaza ny marina eto amin'ny firenena. Tsy avelanao tatitra eny an-dalambe intsony ny solombavambahoaka no sady tsy avela anio ny heviny malalaka eny amin'ny antemeram-pirenena ihany koa izay lazaina fa lapa ny demokrasia. Ny fahafantarana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia zavatra sotra ihany. Raha manao politika manao takitra eny an-dalambe ny député dia lazaina fa mpanohitra dia manohitona ny fanaovana politika ary miaso zareo hoe any amin'ny assemblée nationale ny fanaovana politika satria efa lany ny député efa lany ny solombavambahoaka. Zao zay indray efa manao politika ao anatin'ny assemblée nationale ianao dia sy zaka indray fa hoe saborina dia inona ihany zany.
zay zavatra zay zany ataoko hoe vava mandeha fosiny angambany mihina fa sy salambotra ny cardinal eo hitanareo ihany angambany ny tenin'ny cardinal tamin'ny pasika reny hoe azanony a ty fanaovana politika business tekatra de salambotra ny cardinal ve nareo farava niaraka tamin'ny nanonganana ny filohan'ny andemeram-pirenena Kristina Razanamasoa ny fanarahana ny antoko volomboasary. Naboridana teo imasony zao tontolo zao ny Ray aman-drenay Katsekena satria fanaovana tsinontsinona ny olona nomeny ny vahoaka fitokisana izany. Avy amin'ny vahoaka ny solombam-bahoaka kanefa fanaovana tsindry rehefa milaza ny marary ny vahoaka. Hoy ireo Ray aman-dreny avy amin'ny faritra Amorimaniry nanao fanambarana makasika iny fanesorana ny filohan'ny andemeram-pirenena Kristina Razanamasoa iny. Deo aratsika izay fanambarana izay. Ny azomanga, ny apinga ary ny lahy ndefiky ny fikambana ny patara na ny farimbolasa ny tompony agnaran-dray rehetra Amorimania dia manao zao fanambarana izao. Voalohany, malahelo izahay fanentahana akanjo eo mason'ny firenena maneran-tany ny Ray aman-drenina Razanamasoa Kristina amin'ny fanesorana azy teo amin'ny toerana masomaso olom-bava-bahoaka azy. Izay voafidiny ny vahoaka fa tsy voafidiny ny atoko. Raha ny filazan'ny marina fa mihemotra amin'ny fansoana i Madagasikara ary miletika amin'ny fahatrana ny malagasy no nitorena azy any amin'ny ACC. Zony izany, marina tena marina ny azy. Fa tsy hitany ny mpitondra any amin'ny farany ambony ny fahoren'ny vahoaka fa mijaly ny vahoaka mahantra ambony ny arena olom-bava-bahoaka to azy no mendrika anay vahoaka. Mahasahy miteny maharary anay ty fotony fa sy toy ireo olom-bava-bahoaka fanangatanana fotsiny nampanohana ny firehekevitry ny atoko misy azy eo amin'ny antenimera amin'ny fomba manara-dalàna ve ny fanesorana azy araky ny didina voakan'ny ACC. Aminay fanapahan-kevitra miaro tsindry avy amin'ny zanaka mapara iny didina voakan'ny ACC iny. Fanilihana ny Ray aman-dreninay ary tena fakahalana ny zanaky Fianarantsoa izay efa hatramin'ny 2 ka hatramin'izao vanim-potoana izao. Raha atao zay todika amin'ny tantara, anisan'ny olona ray nametraka izao fitondrana izao Ramatoa Razanamasoa Kristina hatramin'ny 9 ka hatramin'izao ankehitriny izao fa natao vakotsindry ahazana izy ankehitriny. Faharoa n'Antananarivo Amoronimania tamin'ny 9 nefa atao fakana vato fotsiny tsaheno teny sy milaza marina azy antso sy mangataka hena omena taolana. Ho avy zao ny fividianana depite ko aminay nagnaro boyany Ivorano ny mapara sy ny RD ka aletiky ny oja amin'ny farany. Ho agnay hoe ny mandarinina be aty aminay ny masaka agnay tsa hividy l'orange aloha ny bisika sy loaty. Maso voly sakainy anay aty amin'ny faritra Amorimania ka sisa sa atao koa tena mandeha vitokana i raha mpitondra sy raha olo-kenda manontolo izao fanambarana izao ka tsakosa okenda. Fananaitra ny malagasy rehetra manoloana ny torimaso sy ny fitiavam-bola diso tafahoatra kosa ny pahalalana faniriso herinay tao anaty tambazotra tserasera. Fotoana fijoroana izao manoloana ny tsy fanarahan-dalàna rehetra ho fiarovana ny tandrazana ka ny antsoina ireo rehetra tokony handray an-tanana ny fanesorana amin'ny fahefana amin'ireo mpanitsakitsa-dalàna. Yafitra Solondraibe sy Andry Rakotomalala. Voahosohoso tanteraka ary tsy miatra araka ny tokony ho izy ny lalam-pandrenana raha ny fomba fiasan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny ACC. Tsy misy iray izay mahasamy mijoro manohatra nefa hany ka afamaina raha ny hita tao anatin'izao fitondrana mijoro izao. Ny voafidim-bahoaka aza sainy manala azy amin'ny asany. Mangina nefa ny malagasy maro anisa na dia mahatsapa aza fa tsy mandeha amin'izay tokony ho izy ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao ka vao mainka mampahazo laka ny tsy fanarahan-dalàna eto amintsika. Isa zany no ampanaraka ny lalàna, tsy manara-dalàna ny ACC, tsy manara-dalàna Andry Rajoelina, tsy manara-dalàna ny mpitondra rehetra ao Madagasikara dia isa zany no andrasanareo amaly ny ratsy ataondreo amin'ny lalàna. Ny fitsarana ny Londres dia izao efa mitena iza ny evin'ny fanafitoinana, ny ACC ny evin'ny fanafitoinana, mbola ekenareo fa io ACC io.
mbola ekenareo ve io ny andeha anjakazaka ao anareo io didy tsy azo ivalozana ny didiny vahoaka ny tsy azo ivalozana rehefa ny vahoaka no mitsara tsy misy henana marina ianao na manana diso ianao fa rehefa tsara ny vahoaka ianao a tsisy ivalozanao zany eo fa aiza le vahoaka aiza le vahoaka miandry karamaina daholo andefasy crédit kely na 10 aloha zaiko andefasy kely aloko mametra kely aloko de izany ny anararotan'olona anareo fa ianareo mila mifo hoe tsy misy valala azo raha tsy andrinilika tsy misy zavatra azo moramora zany tsy misy fahaleovatena azo moramora zany tsy misy fahafana amin'ny ozioka ny andro rajoelona azo moramora zany tsy azo mora zany tsy azo nareo amin'ny hoe okaloko fa za mbola manana asa kely mandray 250 000 manjaka loatra ny herin'ny vola ka tsy mihetsika mandray andraikitra ny akamaroan'ny malagasy raha tsy misy izay vola izay any ka anjakan'ny vahiny ny tany malagasy na izany aza nefa tsy ny vahiny no mampahatra antsika toy izao raha ny fanehoan-kevitra faniriso herinaivo fa isika malagasy ihany no mampahatra antsika nao Madagasikara ao no mivarotra tanindrazana amidy amin'ny sinoa amidy amin'ny karana amidy amin'ny arabo ny tany rehetra ao Madagasikara sy ny arena rehetrarehetra ao amidy amin'ny rosiana nareo milaza hoe ndoaraka amin'ny rosiana ny volamena sy mino mena ny rosiana de tonga izy anampy anareo zay no tadavinareo lany ritra tsy misy intsony ny mahery fo antenainy eto amin'ny firenena taorian'ny fanonganana ny razana masoa Kristina ny malagasy ny tompon'ny fahefana izay be ny basy miankina amin'ny tsirairay izany ny amaritana ny hoavin'ny Madagasikara rampitso tia kely ny malagasy ary tsy nitsinjo ny fananany ambonana ho kosa ny kardinaly Désiré Tsaraza na ranampita hafatra ho an'ny rehetra tao anatin'ny fankalazana ny paka 424 ampiasaina ihany koa ny lainga hitadiavana tombontsoa manokana ohatra ny fanazavany ireo rehetra ireo no mitarika malagasy ho mahantra sy fadiranovana ary miaina ao anaty fahasahiranana satria ny ratsy no manjaka eto tia zao ary ny fanazavany mahakasika izay eo amin'ny sarin'ny fiangonana katolika ny fahotantsika olombelona ry havana no anisany mahatonga fahavoazana amin'ny fiainantsika olombelona anisany mahatonga zao fahantrana mahazo antsika izao anisany fahotana mahavoantsika ny tia kely raha manome kely dia mora vita ny raha asaina tao ny raha asaina amboarina lasa antoko ny fahombiazana sy ny fahamarinana ny fanomezana kely ny mahavoantsika ihany koa dia ny tsy firarahana ny soa imbonana sy misy ny fijakojana atao eo anatrehany zavatra hitambarana anisan'ny mahavoa ihany koa ny lainga tsara lahatra ampiasaina ny lainga entina hanaovany ratsy hitadiavana ny tombotsoa manokana matetika lazaiko lasa fanaovana business ny fanaovana politika entina azoana vola malaky hitambarany reo manana tetidratsy ny lainga nefa araky ny valaza soratra masina dia ny demony na ny devoly no rainy ny mpanambola eto amitsika manao investissement fotodrafitrasa any velany any izy tena manao fa ny hany atao eto amitsika eto an-tanindrazana dia ny fasany levenana fitiavan'ny tanindrazana ve zany manao ny zava-misy reo any
dia mety velony mpanotanena isika manao hoe raha mbola androsy ihany ve isika ity. Ny fankalazana ny fetiny Paka dia magnambara amintsika fa tsy ny ratsy ny tompony teny fara fa ny tsara alahoery havana, fa raha mibebaka isika dia androso ity firenentsika ity ary androso aingana. Aza manaiko resy ny ratsy fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny fizahantany kosa indray, mila rena ny lalam-pirenena simba ary mila jerena akaiky ny fidangana ny saram-pitanterana anabakabaka anatiny raha tena tiana ny ampiroborobo sy ampandroso ny sehatry ny fizahantany eto amintsika ho ny mpisehatra amin'ny fizahantany. Miantso ny fanjakana hijery akaiky ireo olana ireo araka izany ny mpisehatry ny fizahantany iray raha niresaka tamin'ny mpanao gazety Nzavandremahefa sy mbola afatsara. Mpizahantany iray tapitrisa amin'ny taona 2024 no tanjona napetraka i Madagasikara. Voasokajy ho isan'ireo firenena tsara tsy diana koa isika no ireo arena voajanahary sy tsy fahita raha tsy eto amintsika. Sarotra nefa ny atongavana amin'ny tanjona io raha mbola tsy misy ny fanarenana ireo lesoka sy sakana maro tsy ampivelatra ny fizahantany anatiny toy ny fanamboarana ireo lalam-pirenena izay mampiteny ny monany ankamaroany. Izay tanjona izay nefa dia tsy maintsy misy ny ataontsika hoe zavatra manaraka azy na hoe mesure d'accompagnement dia ny fahavitan'ny lalana izay tsy ankina ny ministerin'ny fizahantany rery fa miankina any amin'ny ministeran'ny asa vaventy. Eo koa ny ataontsika fitaterana anabakabaka izay tsy miankina amin'ny ministeran'ny fizahantany fa ministera manana maleo tena manokana izay miandraikitra na ny fitanterana an-tanety na fitaterana anabakabaka izay hitantsika amin'izao fotoana izao fa manana olana. Ankoatra ny fahasimban'ireo lalam-pirenena, misy fiantraikany goavana eo amin'ny sehatry ny fizahantany eto amintsika ihany koa ny fiakarany isarandalana amin'ny fitaterana anabakabaka anatiny ho ny fanazavana. Tafiakatra 9 hetsy ariary mahery ny sidina mampitoena Antananarivo sy Nosy raha toka 10 hetsy ariary mahery eo izany teo aloha. Manomboka amin'ny 7 hetsy ariary mahery eo kosa ny mampitoena ny Sainte-Marie raha toka 10 hetsy ariary mahery izany teo aloha. Vokatr'izay tsy ireo mpizahatany vahiny irery no anana olana fa eo ihany koa ireo mpizahatany malagasy izay misika eto an-toerana ihany izay efa tena nanomboka ny roborobo tokoa nanomboka tany amin'ny taorian'ny valanaretina Covid igny ary izany fitaterana izany moa raha nao fampatsahivana kely izany tany amin'ny taona tany alohan'ny taona 2024 tany dia nanana Boeing 737 roa isika nivezivezy teto Madagasikara, mbola nisy tamin'izany nisy ATR vitsivitsy ihany koa sy ireo Twin Otter. Amin'izao fotoana izao nefa dia somary efa tena fa vitsy dia vitsy ireo sidina misy eto amintsika eto. Zay ivony tafiditra ao anatin'ireo firenena 5 voalohany tsara tsy diana amin'ity taona 2024 ity Madagasikara raha ny lahatsoratra navoaka ny boky Forbes. Hitondra vokatsoa maro amin'ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara izany fa indrindra ny lafiny ara-toekarena. Singa mety ampiembotra ny mpizahantany avy any ivelany hitsidika ny Madagasikara nefa ireo teboka voalaza tetsy ambony ireo ankoatra ny resaka tsy fandriampahalemana ary ampiahotra ireo mpizahantany atao anatiny ihany koa. Antso araka izany no ataon'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ny mba handraisan'ny fanjakana andraikitra manoloana ireo olana ireo. Eo amin'ny vaovao ny sosialy kosa indray dia ny roatra nakeny amin'ny Braony commune Alasora ireo mponina teny an-toerana ny maraina teo vokatry ny tsy fisian'ny rano fisotro madio. Ny rano tsy mandeha kanefa mbola teren'ny jirama andoha fanakantara ihany ny mponina. Efa nisy ihany sy ny bendrano napetraky ny jirama ao Lasora saingy tsy maharaka ny filandram-ponina izany amin'ny fokotany rehetra sady mifanalavitra ihany koa. Vokany tafakatra hatrany amin'ny 500 ariary ny vidin-drano iray bidon ho an'ny tokantrano iray. Fanaidediny Asinandriamalala sy Manu Randriamalala. Tafiakatra 500 ariary isan'andro ny vidin-drano ho an'ny tokantrano iray ao amin'ny commune Nalasora noho ny tsy fisian'ny rano avy amin'ny jirama kanefa ny ofan'ny compteur ny rano takiny jirama hatrany isam-bolana.
tezitra noho izany ireo mponina ka nyrohatra nakeny amin'ny Brown commune nitady vahaolana avy amin'ny ben'ny tanàna. Tsy afaka amany olana mandritra ny fotoana maharitra nefa ny commune fa ao anatin'ny fotoana fohy ihany. Fantatra fa ny kamiao mpitondra fako no hitaterana rano ho an'ireo fokontany manalavitra sy ben'ny rano ny Jirama. Marimaritra iraisana aloha zany a dia miezaka foana ny commune ny andeha isolovaiky ny akalana hitatitra rano any amin'izay toerana akaiky an'ireo olona ireo zany. Camion commune sady mpandroaka fako ny mpitona rano tsy rariny zany nefa zay no anananay a dia zay no amonjena ny vahoaka satria amin'ny fomba hoana moa ny tisotron'ireo vahoaka ireo rano. Zay aloha zany vahaolana fisaingy zay kosa tsy aharitra mihitsy ny mandritry ny embolana na ray taona ny vahaolana tahaka zany fa mety ao anatiny amam-bolana vitsy zay a dia efa tokony isy a ny vahaolana maharitra avy amin'ny fitondram-panjakana. Valitena avy any amin'ny Jirama dia hoe tsy ampy 64 000 mètres cubes par jour ny rano zaraina eraka Antananarivo sy ny manodidina. Maninona mbola mampiditra rano ihany ny Jirama nefa efa tsy ampy ny rano zaraina eo anivon'ny Jirama. Isan'andro ny Jirama dia mandefa ny mpiasan'ny Jirama mandrefy ny fampidirana rano any amin'ireny toerana iva zay tonga ny rano soamatsara reny fa aty amin'ilay faritra avo aty ambony aty tsy réglé akory le problème. Tsy vao izao no nijaly rano ny mponina etsy Alasora. Tokony tafiditra ao anatin'ny ezaky ny mpitondra tao anatin'ilay zato andro ny fampisitrahana rano fisotro madio ho an'ny malagasy kanefa tsy vita izany hatreto. Tena mba jereo aloha Alasora fa tena akaiky any Alasora raha mihoatra ny Mandroseza, akaiky Alasora raha mihoatra ny Mandroseza ary tokony isy ny vahaolana maharitra amatsiana rano an'ireo olona ireo. Mbola endra ny vahoaka Alasora aty amin'ny ben'ny tanàna izy no mitaraina dia anjarako no mitaraina sy mampita an'izay afatra izay amin'ny Jirama izay efa nifampiresahako tamin'ny tompon'andraikitry ny Jirama ombeny fa tokony isy vahaolana satria Alasora akaiky ny Mandroseza, Alasora akaiky ny Ikopa dia tena tokony isy an'izay vahaolana izay fa tsy raro ny tompoko. Ny rano izay 500 sy 1000 isan'andro isan-tokantrano nefa ny Jirama dia napiditra ny tuyauany any amin'ireo tokantrano ary mbola takinareo ihany koa le olona ny facture ny compteur. Tsy rariny zany zavatra zany ka dia mba tena asio fiheverana fa zavatra tena tokony tafiditra tato anatin'ny zato andro zay nataon'ny fitondram-panjakana ny famahana ny olan'ny-drano zay rano aina fototra ny fiainana. Tsy ny ao Alasora irery ihany no mijaly rano toa akaizao fa saika Antananarivo manontolo. Raha ny fanazavana avy amin'ny Jirama dia popin-drano roa simba ao Mandroseza ka tsy maraka ny filanimponina ny vokatra. 10 metatra toratelo ny banga raha ny fanazavana ihany. Tsy ny eto Antananarivo renivohitra irery ihany nefa no mananolana amin'ny famatsin-drano famanerana anosy. Vao omaly ohatra dia nirohatra ny lahatra ny mponina ao anivy Rano Nord noho ny resaka rano. Ahina ny isina fipoahana ara-tsosialy manoloana izao fairano fahobe manerana a Madagasikara izao. Fa sarotra ny fitateran'ireo fanampiana avy amin'ny mpiara-miombonantoka ho an'ireo mpiray-tanindrazana Trabona vokatry tany amin'ny tapany avaratry nosy tao aoriana ny fandalovan'ny Rivodoza Gamane no nitakatrana velona teo amin'ny lafiny foto-drafitrasa hony avy amin'ny BNGRC androany. Na izany aza dia tsy maintsy manao ny ezaka rehetra ahatongavan'ireo fanampiana ireo any amin'ny toerana mila izany avy eo anivon'ny BNGRC ka manomboka rapitso no anainga hiazo any tapany avaratry nosy ireo fanampiana ireo. Zavandre Maefa sy mbola avatsara atrany. Mahatratra 527 alina ireo Trabona vokatry ny fandalovan'ny Rivodoza Gamane tany amin'ny tapany avaratry nosy raha nitatitra farany avy amin'ny BNGRC. Foto-drafitrasa maro ny simba toy ny lalana, ny tetezana, ny sekoly sy ny tranom-panjakana isan-karazany. Tanimbary 100 hektara ny tototry ny rano sy ny fasika. Amin'izao isika amin'ny teny izao toerana maro no mbola misedra ny voka-dratsy nateraky ny fandalovan'ny Rivodoza Gamane toy ny ao Ambilobe sy ny faritra sasany ka antony iray mampanano sarotra ny fitateran'ireo fanampiana avy amin'ny mpiara-miombonantoka. Hitantsika fa noho ny fiantraikaliany ranobe iny saika enclavé daholo na ny faritany atao hoe lieu chef lieu de région ara na district na ohatran'izany noho ny fahatapahany lalana. Noho izany akoatra ny any amin'ny fokotany sy ny commune araky ny voalazany le matao ministra teo amin'le mbola anaty ny fanangonam-baovao tsika dia azo lazaina fa enclavé reo. Ny ainga rapitso
ireo entanareo a am'ireo toerana manomboka miala eto atrany antsiranana mety antanynareo fa maninana hatrany antsiranana satria iambilobe azadino fa atreto aloha mbola tsy misy fomba anateratsika an'izay sakafo zay an'izay zavatra zay noho izany tsy maintsy avy any antsiranana no entina maketo ambilobe ny any sasany reto moa dia ao sambava ny ao sambava apetraka ao voemary ny any voemary de eo a no manao ny fizarazarana raha nitapaka tao anatin'ny filakevitry minisitra dia feno ny fepetra hanambarana ny fahavoazam-pirenena na ny sinistre national manoloana ny loza vao-janahary nampitondra takaitra sy fahavoazana ho an'ny pretendrazana iny manoloana izany dia mangataka tolotanana amin'ireo mpiara-mombonantoka ny fanjakana malagasy. Eo amin'ny vaovao ny tranga mpiara-monina kosa indray tafakatra tany eto Malomaraina tao Andaboly Toliara ny nofo mangatsika n'ilay lehilahy nivadika tamin'ny lakana ny alatsinainy pasika teo rehefa tsy hita fanatelin'ny rano efa 2 andro lasa izay. Nahitana raha tamin'ny lohany ary ny olona manana fahasembanana arabatana izy io raha ny vaovao. Mbola mandeha kosa ny fanadihadiana ataondreo manam-pahefana mahakasika ny mety nahatonga loza. Ankoatr'io hita omaly ihany koa ny vatana mangatsika ny Felix ilay tovolahy jamba atleta malagasy vao 2 taona. Raha tsy aivina dia tsy hita izy ny alatsinainy pasika teo am-pilomanosana tao Andaboly Toliara. I Felix Tovondray dia isandreo nandray anjara tamin'ny azakazaka 100 metatra ho an'ny olona jamba tamin'ny lalao nosy faranteo ary nahazo medaly volamena izy tamin'izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tsy mitsahatra mitady vahaolana ny ao Eropa amin'ny fivadihana tsikelikely makany amin'ny fampiasana fiara mandeha amin'ny herinaratra. Afaka 2 taona dia isokatra manerina ny lalambe mikodana rehetra ireo toby famahanana vatoaratra mba ahafahana mampiasa bebe kokoa ny fiara mandeha amin'ny herinaratra araka ny fanamby ny vaomera misahana ny fitanterana. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Euronews. Adevitra goavana amin'ny ministeran'ny fitaterana ao Eropa ny mikasika ireo fiara mandeha amin'ny herinaratra. Olana amin'ny fampiasana azy io ny tsy faharetan'ny vatoaratra sy ny tsy fampin'ny toby famahanana vatoaratra. Amin'ny ankapobeny dia lany tanteraka ny vatoaratra ilay fiara rehefa mahavita 570 hatramin'ny 700 km eo. Mampanahy ary voafetra ny lalana azon'ireo fiara ale noho ny tsy fisian'ny toby famahanana vatoaratra manerana ny Eropa. Nisy araka izany ny fandehanana tamin'ny alavirana 10 km ho fanehoana sy fanaporofona amin'ireo tompona andraikitra Europeanina fa azo atao tsara ny mampiasa ny fiara mandeha amin'ny herinaratra toy ireo fiara rehetra ihany. Fanambogoavana napetraka ny komisiona Europeanina momba ny fitaterana ny ametraka toby famahanana vatoaratra manerana ireo lalana mikodana manerana ny Eropa amin'ny taona 2024. Izany no atao dia hifindrana tsikelikely amin'ny fampiasana ny fiara mandeha amin'ny herinaratra hisoroana ny fandotona ny tontolo iainana amin'ireo fiara mandeha amin'ny lasantsy sy gazoal. Ny fandaharana Global News sy ahoana marina no aranao ao aoriana ny fampahalalam-baovao ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Intouchable. Mankasitraka anao niaraka aminay hatramin'ny farany mamefotoana anao ny tenako amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.